Bonjour lovarabe mba atao anonyme azafady tsy zany fa ho avy le zanaka kely afaka ray volana dia mba mangataka anarana zaza zaho zay a metomboka amin'izay da mefara ua dia mba misy te eo ampovoany ie satria le nanao le zaza hainay le hoe kilavalava tsofoka amin'ilay kiboribory fa eo amin'ilay mametraka anarana io zany zay tena hoe bloqué tanteraka mihitsiny merci. Bonjour lovarabe mba atao anonyme azafady Mariana fa vehivavy 5 taona le manoratra mifanontaniako raha ohatra ka hoe manao ve zay mivady ka alefany eo amin'ny 21 jour dia mety be voka ve Mariana tsara fa lesbienne zay merci. Bonjour lovarabe mba atao anonyme azafady hono 10 taona ny rano zay mivady dia natratrarako kapoty miaraka amin'ilay ao anatiny zany le ohatran'le mbola miaraka amin'ny sperme iny ao anatin'ilay kapoty tao anaty paosiny vadiko dia rehefa nanontany anazy zany hoe ahoana io dia nazavainy hoe tsy nanana mouchoir hono izy dia nanisy-delo dia kapoty nitany akaiky teo dia iny anasiana lelo mifanontaniako hoe mampirafy avy mivadiko misaotra dia tsy latsa zany ny ilaiko fa tena conseil hoe mampirafy azy mivadiko sa hoe tena voansery izy dia tsy nahita mouchoir merci. Bonjour lovarabe mba atao anonyme azafady tsy zany fa tratrako nampirafy ny vadiko zoko vavy zao niaraka tamin'ny teo ambony fandriana masoko nahita dia rehefa tratrako ry zareo dia hoy ny vadiko hoe heveriny fa zaho no zoko io nafangarony tamiko dia mifanontaniako hoe tena heveriny fa zah tokoa ve io zoko vavy io dia sady nampino raha pirafy any veony izy dia tsy alao olo amin'ny fianakaviana amin'izay mba lova tsy mifindra dia lasa koa napirafy mba nanao lova tsy mifindra tamin'ny rahalahan'le vadiko dia be voka zao dia inona no tokony ataoko. Bonjour lovarabe vehivavy 19 ans le manoratra dia nisipako 69 ans dia nifanontaniako hoe mety misy inconvénient ve le elanelana tao na ankoatran'le hoe zah no mividy kosiny dia rehefa mividy kosa adulte dia mbola ataoko hoe serviette hygiénique koa io zany hoe io moa zany tsy maninona ihany fa nifanontaniako manaraka dia izy manko efa manambady dia hoe raha maty ve izy dia lasa mivady no lova sa lasa na mariako fa le vadiny dia manao ballerine dia tsy tiany mihitsy dia zay mahatonga azy miaraka ka angambany dia ho fongarontsika ny tolo dia antanitsika azy tsara ny tena heviny farany amin'le hoe nitokantrano ve fiafiana sa hoe ny anambadiaka hiadanana satria misy tsy mahazo le izy. Andriamanitra tokony hamahaolana ny covid hamahaolana ny réchauffement climatique rebirebenareo amin'ny fanontaniana hoe raha tratrako mampirafy eo ambony fandriana ve mivady dia tokony hisaraka sa tsy tokony hisaraka fanontaniana tsy tokony hipetraka zany. Anisany mampikorosofahana amin'ny fiainantsika dia satria nareo vavaka efa nitenen'Andriamanitra hoe tsy mety zao fiarahana zao fa mbola ny insiste nareo dia zao izy lasa variana mamaha ny olanareo ny olanareo efa niteneniny tamin'ny voaloha hoe tsy mety fa mbola mi-insiste nareo fa hoe sao dia lasa antitra raha tsy manambady nareo nga zao manambady tsy mety antitra tsony nareo nga zao tsy mety antitra satria manambady